Miarahaba mpanaraka ny adiby live eto amin'ny Ekara fianakaviana masina no somavelanay no mitondrana anareo koa arohatra amin'ny farany azy. Dia akafaliana no iarabanantsika mpanaraka ny pejy adiby live amin'ny ity fandaharana ny eglizinay ity. Ny vahiny atao anatin'ny fandaharana izahay avy aty amin'ny Ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona ao anatin'ny distrikany Tanjombato. Dia misaotra ihany koa ny tompony andraikitry ny fandaharana nampiatrano anay amin'ity fandaharana anio ity. Ny Ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona, raha ny toerana misy azy dia 12 minitra izy miala avy any amin'ny renivohitra ny district, izany hoe eo Tanjombato. Raha mahita ny jumeaux tsika eo Tanjombato dia misy ny tetezana vily miakavanana ianao dia tonga aty amin'ny Ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona. Ny fokotany misy azy dia fokotany Akazotoa Anosy Mahavelona ao anatin'ny boriboritany faefatra Antananarivo renivohitra. Raha ny tantaran'ny fiangonana ary ny andeha ho resahantsika dia tany amin'ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970 dia anisan'ny faritra anankiray tao anatin'ny paroasy Masindahy Philippe Zaka Tanjombato ny tety Anosy Mahavelona, izany hoe tsy mbola nisy fiangonana niorina tety tamin'izany. Maro anefa ny kristianina nandray andraikitra tao anatin'izany faritra izany. Maro ihany koa ny kristianina izay nanetana ny ponina tety mba ao anivon'ny finoana katolika. Anisan'izany ohatra i Toukla Emmanuel, i Toukla Jean Chrysostome, Toukla Régis, Toukla Ralphosy, Toukla Jean Baptiste, Tompokivavy Cécile, Tompokivavy Catherine, Tompokivavy Bernadette, Tompokivavy Angèle ary Tompokivavy Marguerite. Ny taona 1770 dia tsy nitratra ny tombo ny kristianina tety amin'ny faritra Anosy Mahavelona, ka teo indrindra no nangataka ireo tompony andraikitra tamin'izany no mba hanorenana fiangonana ety Anosy Mahavelona. Dia niresaka tamin'ny mopera tompopartany teny Tanjombato ireo tompony andraikitra ireo izay anisan'izany i mopera Père Curé Rakotoarla Jérôme no Père Curé tamin'izany izay nitombiasy ny Père Louis Vaguemasy dia ireo no anisany nanampy ny kristianina tamin'ny mba hanorenana fiangonana tety amin'ny faritra Anosy Mahavelona. Ny taona 1770 ary dia nekeny ny kardinal Jérôme Rakotomalala ny fangatahana ny hanorenana fiangonana tety amin'ny faritra Anosy Mahavelona. Ka nanomboka io taona io dia tsy nitsahatra ny olona nitady izay fomba rehetrarehetra hanorenana ny fiangonana. Dia ny tany moa mazava ho azy no nitadiavina voalohany dia teto amin'ity tany izay misy antsika ity tanimboly izy io no nanorenana ny fiangonana izay anisan'ny tamboly natolotry Ravonijatovo Pierre, natolotry Rakotondrasoa Régis sy Rabaozanina vadiny ary natolotry Radimy sy Tompokivavy Ravaongita no nentina hanorenana ny fiangonana tao anatin'izay. Ny 12 janoary taona 1770 dia nitokanana ny trano fiangonana voalohany sady natao fianarana moa izy io ny andavanandro ary ny vavahana ny andro alahady. Rehefa notokanana ary ilay trano fiangonana voalohany izay sady trano fianarana amin'ny andavanandro dia io taona 1770 sy 700 ihany koa no tonga teto an-toerana i Révérend Père Gabriel Navone izay missionnaire jésuite italiana. Rehefa nahita izy tao anatin'izay taona izay fa mbola tsy atonina ihany ilay fiangonana voalohany dia teo no nitsiry ny heviny ny hananganana fiangonana iray lehibe mifanila ilay fiangonana teo aloha dia ilay trano fiangonana izay hitantsika lehibe ato amin'ny ankavanana ato izany no trano fiangonana faharoa izay naoriny Révérend Père Gabriel Navone sy Révérend Père Louis Vaguemasy samy missionnaire jésuite vahiny ry zareo ireo. Dia ny 12 ny volana Mai taona 700 sy 700 no notokanana tamin'ny fomba manetriketrika ity efitrano fiangonana lehibe izay hitantsika teo ity. Nanomboka teo zany dia atao ny kristianina rehetra no mivavaka mandraka ankehitriny. Rehefa voorina izany fiangonana lehibe izany dia teo no nitsiry ny hevitry Révérend Père Gabriel Navone
fa ho ampitondraina ny anarany fianakaviana masina ny fiangonana rehefa hita fa maro ireo ankilafim-pianakaviana izay tsy nitandro asasarana tamin'ny anorenana ny fiangonana dia nanomboka teo zany no nandray ny anarana fianakaviana masina Anosy Mahavelona ny fiangonana eto Anosy Mahavelona. Tsy azo adino koa ny taona nanomboka ny taona 2770 ka hatramin'ny taona 512 dia niasa teto anivony ity fiangonana ity ny Fikamban'Andriamasera Fille de la Charité. Anisan'ny ny fanampy izy tamin'ny fampitaovana ny fiangonana raha ireo fitaovana masina rehetra ao anatin'ny fiangonana dia i Sœur Paul sy Sœur Francesca izay masera Fille de la Charité italiana no miantoka ny fitaovana rehetra izay mbola lovainy ny taranaka ankehitriny ka dia zava-dehibe teo anivon'ny fiangonana izany fiara-miasa tamin'ny fikambanana religiozy Fille de la Charité izany. Dia ireto avy ary ireo pretra izay nifandimby nandalo teto amin'ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona nanomboka tamin'ny fanorenana ny eglizy voalohany ka mandraka ankehitriny. Ny voalohany zany tamin'ny 1969 na ny taona 770 dia i mopera Louis Vagmasy izay missionnaire italiana no tonga voalohany teto narahany Révérend Père Jean Bonal izay fotoana fohy ihany no nandalovany teto amin'ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona. Ny taona 770 ka hatramin'ny taona 970 izany hoe nandritra ny 720 taona dia Révérend Père Gabriel Navona no nandalo teto amin'ny fiangonana izay mipetraka tery amin'ny distrika teny Tanjombato. Ny taona 970 ka hatramin'ny taona 320 mopera malagasy nisy Révérend Père Vincent sy Révérend Père Barnabé, Révérend Père Guillaume ary Révérend Père Rabartjoel Célestin no nandalo teto anivon'ny ekara Anosy Mahavelona. Nanomboka taty amin'ny taona 320 ka hatramin'ny taona 2020 izany hoe nandritra ny 70 taona be izao dia niverina indray ny missionnaire ka i Révérend Père Elio Suchetti izay missionnaire italiana indray no nandalo ny tantana tetỳ anivon'ny faritra misy ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona. Nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia teo no lasa ny missionnaire vazaha rehetra izay efa somary nisotro ronono any ilay missionnaire farany teto dia tsy zany fa Révérend Père Elio Suchetti. Nanomboka teo dia pretra jésuita malagasy no ny tantana ny fiangonana ka i Révérend Père Andrindrainy Stanislas izay no nanomboka izany nandritra io taona io. Tamin'ny taon-daza izany hoe ny 420 dia nisolo any Révérend Père Célestin Razafindramavo izay tompopartany teo anivon'ny distrika ny Tanjombato no sady niasa tetỳ Anosy Mahavelona. Fa tao anatiny izay fotoana rehetra nandritra ny 920 taona ny tantana ny fikambanan'i Jesoa ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona dia ity taona ity izany hoe ny volana septambra teo no nametrahany fikambanan'i Jesoa mopera hipetraka izay eto anivon'ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona dia tsy izy zany fa i Père Manitra Razafindrakoto izy zany no fikera mipetraka eto amin'ny presbytera eto amin'ny fiangonana ary mitantana ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona tapabolana lasa izay. Andarana eglizina ihany no itondrananareo ato anatin'ny ekara fianakaviana masina Anosy Mahavelona. Efa renareo teo ny tantara sy ny mombamomba ny fiangonana ho arao indray ary ny tena votoato ny toerana misy anazy ary ny andraikitra sy ny adidy izay sahany ho arao hatramin'ny farany azy. Rehefa fiangonana nitokana ary ny teto Anosy Mahavelona dia tany am-piandohana dia nisy faritra anakenina teo anivon'ny fiangonana. Fa ankehitriny kosa dia faritra fito izao no mandrafitra ny fiangonana dia ny faritra any Tsinanana indrindra dia efa mipaka amin'ny faritra misy ny paroasy Tanjombato ary ny faritra Andrefana indrindra dia efa tafiditra ihany koa amin'ny faritra izay misy ny fiangonana Masindapiera Kazotoa Anosy Mahavelona izay fiangonana katolika iray eo anivon'ny distrika ny Mahamasina. Misy APV 730 eto anivon'ny fiangonana ary isana lahady dia misy lamesa roa, lamesa maraina
dia manomboka amin'ny nora sasany lamesa atoandro amin'ny 7 ora hatraminy petrahany Révérend Père Vicaire manitra Zafindrakoto dia misy ihany koa ny lamesa andavanandro eto anivon'ny fiangonana. Raha zoviana tamin'ny taondasa dia mahatratra 530 ny kristianina izay mivavaka eto anivon'ny fiangonana. Raha ny fikambanana masina sy ny voameran'asa indray dia mivondrona ao anatin'ny vovonana 3 izany mazava ho azy araka ny satan'ny diocèse. Dia misy eto amin'ny fiangonana ny Afafy FET, ny Tanora Marialy Vincentiane, ny Antily sy ny Fanilo ny Madagasikara, ny MDMK, ny FTK, ny Vofafia, ny Fifakry, ny Pservila Mesa, ny Valia, ny Cœur anankiroa, ny Pikalo, ny Sefada, ny LMK, ny VMK ary ny Vomera Social. Mahakasika ny fihetson'Andriamanitra dia namoaka pretra iray aloha hatreto ny fiangonana religiozy lehilahy anankiray ary religiozy vehivavy anankiefatra. Mahakasika indray ny adidy amin'ny mpiarabelona sy ny diocèse dia mijoro eto amin'ny fiangonana ny Vomera Social izay anisan'ny manampy ny mpiarabelona eto anivon'ny fiangonana. Misy ohatra ny tany anankiray izay misy trano anankifito na ny hoe Cité Sainte Catherine izay nolovain'ny fiangonana tamin'ny fikambana Andry Masera Fille de la Charité izay hipetrahandreo tena sahirana eto anivon'ny fiangonana. Ny fiangonana ihany koa dia mandray anjara amin'ireo tetiandron'ny rakotra miakatra rehetra eo anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Manampy ihany koa amin'ny seminaire anankiroa dia ny seminaire Ambohipo sy ny seminaire eny Amboara Ambohidratrimo amin'ny alalan'ny valopy izay avy any amin'ny diocèse, fa eo ihany koa amin'ny alalan'ireo hetsika rehetra izay ataon'ny seminarista, amin'ny alalany ihany koa ireo tsipaipaika izay fanao mandavataona eto anivon'ny archidiocèse n'Antananarivo. Dia nisy tokoa ireo hetsika izay nataon'ny fiangonana izay tao anatin'ny voamarika tao anatin'ny 3 taona lasa izay dia ny voalohany amin'izany dia ny fanatsarana izao trano fiangonana izay misy antsika izao dia ny hôtely indrindrandrindra dia tao ireo ezaka rehetrarehetra izay natao mba nanatsarana ity hôtely izay misy antsika ity dia novaina tanteraka mihitsy na ny fond ny hôtely izany ary nezana ihany koa ny nanesy ny plafond ny fiangonana izay hitantsika eto manoloana ny hôtely. Ireny hetsika ireny dia tafiditra indrindra tao anatin'ny faniriana mba hisy pretra hipetraka teto amin'ny Akara Fianakaviana Masina Nosy Mavelona. Ankoatran'ny hôtely dia tsy maintsy niomana ihany koa ny fiangonana raha andray pretra ny nanorina ny presbytera, izany hoe ny trano ho an'ny pretra. Ka dia tao anatin'izay 3 taona izay dia tsy hainy tsy ankasitraka ny kristianina iray manontolo eto anivon'ny fiangonana satria tokoa tao anatin'izay 3 taona izay no tsy nisy tsony ireo misionera vahiny nanampy antsika dia efa niomana isika amin'ny fahaleovantena ny fiangonana. Ka dia makasitraka makatelina ny kristianina tsy vaky volo, tsy nisy ny fanampiana avy any ivelany fa noezahana ny tato anatiny no nentin'ny birao-piangonana nentina nanorenana izany presbytera sy nanatsarana izao fiangonana hitantsika izao. Isaorana ny kristianina tamin'ny fanarahana ny laminasa sy ny tetim-pikatrohana rehetra izay napetraky ny biraoan'ny filakevitra satria tokoa tamin'ireny nafahantsika nanao izao asa rehetra fanorenana izao. Ny anisan'ny nanentana antsika moa dia ilay teny misoratra masina hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fa teo ihany koa ireo anisan'ny nanampy antsika tao anatin'izay dia ilay fifampitaizana tato anivon'ny fiangonana dia ny firotsahana izany, ny fahafoizana fa indrindrandrindra ny fahangararana eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Dia makasitraka antsika kristianina rehetra tao anatin'izay 3 taona ny raha antsika miombona tamin'ny fanatsarana ny fiangonana sy ny fametrahana ny pretra izay efa tonga soa eto anivon'ny fiangonantsika. Natotokoa toy ireny zavatra rehetra ireny dia niezaka ihany koa ny teto anivon'ny birao ny filakevitra pastoraly mba nampiasa ny serasera amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay isaorana ny diocèse nanome ny fampiofanana tao anatin'izay. Ka tamin'ny resaka serasera tao anatin'izay 3 taona izay
dia nampiasa ireo teknôlôjia rehetra ny fiangonana nafahana ny fandray na ny fivoriany ny filakevitra ary indraindray matetika ho anay birao dia natao amin'ny alalan'ny internet izany rehefa tsy nisy ny fotoana andavanandro nakanesana taty am-piangonana. Isaorana ny mpandray andraikitra rehetra tany anivon'ny faritra sy ny ABV ny voameran'asa sy ny sehatr'asa rehetra ny fampizara tamin'ny alalan'ny SMS ny vaovao rehetra izay nisy tany anivon'ny sehatr'asa izay misy anareo tsirairay avy. Eto ary dia tsy hayatrany tsy anetana antsika, tsy mbola nifarana hatreo akory no mety ho fanatsarantsika ity fiangonantsika na ny ara-pastoraly zany na ny ara-fotodrafitrasa ihany koa fa efa hitantsika sady ny tilikambo izay tokony ho atsaraina efa somary nahazoazo taona ihany dia hanetanana antsika. Ny fanatsarana trany miatry ny fiangonana dia manentana antsika na ny eto an-toerana na ny any am-pelezana. Indrindrandrindra nareo any andafiny rika izay maro ny kristianina ao amin'ny nosy Maorisy ao misy ihany koa ny any ala Frantsa izay manaraka izao resatresaka eto anivon'ny RDP live izao mba hifanometanana trany amin'ny fiangonana mba ho fanatsarana ity fiangonana mamitsika eto anosy mahavelona ity. Entanana trany ihany koa ianareo izay eo anivon'ny sehatr'asa manana andraikitra rehetrarehetra mba ho tohizantsika trany ilay fiarahamientana, ilay fiombonana, ilay fiarahamiasa ankitsy-po tokoa fa tsy amin'ny fihetsem-po sanatria izany izay efa hitantsika fa nahomby tamin'ny fitantanantsika ny ara-pastoraly sy ny ara-fotodrafitrasa ny fiangonana ka dia manentana antsika trany mba hanohy izany fiombonana izany. Eto am-pamaranana dia tsy hainy tsy saotra ihany koa anareo tompony andraikitra ao amin'ny RDP live izay nampiatrano anay tato anatin'ity eglizinay ity dia misaotra ny kristianina rehetra nanaraka ny resadresaka na ny eto an-toerana na ny any am-pelezana na ny any andafindrika ihany koa natambatry ny RDP live io ray tsika tamin'ity anio ity dia voninahitra Andriamanitra irery ihany izany.